Lasy tompobavy dia faly miaravatsika rehetra tonga soa eto amin'ity akan'ny mpianatra malagasy education ity amin'izao lanonam-panokafana ny taom-pianarana fampianaran-teny malagasy izay atao eto Kason izay fahefa-taonany amin'izao fotoana izao. Izany hoe fahefa-taonany izao ary etony dia maneho ny fisaorana fakasamy era-peratsana ho an'ireo fikambanana maro izay miara-misalaha izay nahatotosana izany fampianarana-teny malagasy izany. Misaotra ihany koa anareo mpampianatra rehetrarehetra izay mikarakara hatramin'izay ka hatramin'izao, indrindra moa ianao Indrimatoavelona Andriaromalala izay tompon'andraikitra voalohany amin'ny resaka fampianarana. Todika kely aminareo ray aman-dreny ihany koa, misaotra ianareo ihany koa satria ny fitiavantsika ny teny malagasy mahatonareo nandefa ny zanakareo. Ho anareo mpianatra ihany koa dia isaorana ihany koa satria dia fitiavana no natonga anareo nanosika anareo hianarana ny teny malagasy zany, ary indrindra moa dia ny fitiavana any Madagasikara. Fa dia mirahasoa ho anareo atotosa ny taona tsakasy andavany dia manantena fa dia iroborobo hatrany ny fampianarana teny malagasy ity. Misaotra tompoko.